Real News miaraka amin'ny reko fa afaka baky ianao rasefo dia inona ny tsakanesana amin'ny prime tekolo manara-penitra ny sady mampazoto mbola tsisy nianatra tato ka lasa jolam-boto investissez dans une valeur sûre choisissez prime à lève l'avenir si Matezatol manolotra anao ho amin'ny fanorenana maharitra sy mateza amin'ny vidiny tena mirary ampiny ilay telemarque mateza sy Gréa sady 4K milay be sady mora hitany ao Soarano City 3e étage Mandroso Bay Center ampitany Institut d'hygiène Analakely ary koa ao amin'ny enceinte Matezatol ampitatafa ary Sergi Bettelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans Real News. Falena tomboko lasy tomboko vavy ny jidiako ny tokantranonao amin'izao alina izao tonga soa eto amin'ny fampahalalam-baovao ny Real News ny vaovao marina asaiko ampanajana rinao tsy saraka aminay hatramin'ny farana atao anatiny izany fampahalalam-baovao izany tody mazatra ary etsika ny kafanany fiarahana nendahatra aloha jerentsika ny lohateny songadina tamin'ity androany ity mbola nefara tamin'ny fanampoahana bomba mandatsara maso indray androany ny fiverenan'ny mpianatra ny polyteknika vodovorona ny tokony iray andro taoriny tsy fisian'ny fiakaran'ny mpianatra fitsipifehezana tsy hijanona ny hoetsika raha tsy mivalina ny fitakina ny fivoahany vatsim-pianarana 10 volana ny fanatsarana ny fododrafitrasa ny fanamboarana ny disjoncteur anaraka ny fenitra mba sy ampididozan'ny mpianatra ary koa ny fanisorana ireo olona mipetraka amin'ny trano polyvalent izay ivelan'ny mpianatra raha ny nambarany mpianatra androany tokony esorina avokoa ny fahazondalana anondrana lavanilina no mena ireo mpandraharatsy ny vidin'ny vokatra tany amin'ireo tantsaha araka ny tenin'ny fanarahana tamin'ny fivoriana ny rana tamin'ny filoham-pirenena teny Avoloha tamin'ny volana febroary ary tokony avoakan'ny ministeran'ny varotra ho mangarahara ny anaran'ireo orinasa nosaziana ireo hoy ny ministry ny varotra teo aloha paraina Auguste Androany volaza moa fa efa mahatratra 4,000 amin'izao ireo mpisehatra amin'ny lavanilina nanao soniny fitakina ataony SOS Vani izay nanomero amin'ny fitopolora ny fitondram-panjakana anafoanana ny filakevitra nasionaly momba ny lavanilina na ny CNV sy ny anafoanana ny famerana ny vidin'ny lavanilina ambany indrindra ho $900. Tokony ampiakarana amin'ny sehatra ambonimbony kokoa ny fifampidiniana mikasika ny zotra-pifidianana ka na ny FFKM na ny fitondram-panjakana mihitsy no tokony ampivorana ireo mpisehatra amin'ny fifidianana hoy ny mpandrindra nasionaly ny antoko HVM Arivo Rakotovao lasa sady mpitsara no tsaraina na juge parti ny CENI izay hitarika andinika iarahana amin'ny mpisehatra amin'ny fifidianana ka tsy ho tonga anatrika ny fivoriana amin'ny zoma fa 4 ny volana martsa izao io hoy izy ny antoko HVM raha nanamafy ny fahatongavany amaly ny antsony CENI kosa ny tiako i Madagasikara raha nambarany sekretera jeneraly ny antoko Rina Randremasinoro ifangaro eny ambony kianjaram-pitso ireo mpilalao avy eto antoerana sy ny avy any ivelany izay mandrafitra ny Bariany Madagasikara ary ampifandimbiasina hiakatra kianja ny mpilalao izay samy te hilalao avokoa raha ny nambarany mpanazatra Nicolas Dupuis vonina hiatrika ny lalao ihany koa i Centrafrika ary ao anatin'ny tanjany ireo mpilalao ny mpanazatra azy ireo nandritra ny fivalandresaka ho an'ny mpanao gazety mialohan'ny hiatrehana ny lalao fifanitsanana hiakarana amin'ny kanina izao kosa dia entiny miora amintsika ny tsara ho fantatra mahakasika ny vinavina ny mety ho toetry ny andro ho amin'ny rampitso
faliana tompokilasy tompoky vavy no hiara-bananao any atsokatrano any manaraka ny fampalalam-baovao eto amin'ny Real TV Madagasikara amin'izao fotoana izao. Andao ary omenantsika tondray any makasika ny mety ho vinavinan'ny toetry ny andro raha hoandra pitso alakamisy fa 13 ny volana martsa taona 2020 sy 2020. Amin'ny ankapobeny dia hivadibadika ny toetry ny andro amin'ny faritra maro eto Madagasikara indrindra ho an'ny afovoantany sy amin'ny ilany atsinana ny nosy. Andao ary ho fantaritsika ny makasika an'izay vinavina ny toetry ny andro izay dia hitantsika amin'izao fa raha ho an'ny afovoantany no hanomboantsika azy ny tapamaraina dia hifanimbiasa ny rahona sy ny masoandro izy raha toa ka ahitana rotsakorana kosa ny ato Fianaratsoato fa raha ny any Nosy kosa no ndeha no izantsika azy dia hitantsika amin'izao fa hifanimbiasa ny rahona sy ny masoandro Nosy ka vinavinaina manodidina ny 5 ka hatramin'ny 3 degré celsius ny maripana. Raha iverenantsika kosa ireto faritra sisa manaraka ireto dia saika hifanimbiasa ny rahona sy ny masoandro ny any Mahajanga raha toa ka hibalikinga be masoandro ny ato amin'ny tapany atsimo Nosy fa raha ijerintsika ny ato Tomasinato dia ahitana andianerika izy raha toa ka ahitana andiandrahona matevina kosa ny any Atsiranana any ny tapany maraina. Izay no mety ho vinavinan'ny toetry ny andro ary ny tapany maraina. Andao fantaritsika manaraka hoe toy ny ahoana kosa izay toetry ny andro izay ny tapany hariva raha toa ka hoe nisy hiovana izany na sendra tratrarivontsika dia hitantsika amin'izao fa raha ho an'ny afovoantany hatrany no hanomboantsika azy dia ahitana andianerika manify izy ny tapany hariva mety hivadibadika nefa izay toetry ny andro izay ka tsara isika miomana. Fa raha ijery kosa isika manaraka ny ato Fianaratsoato dia fanimbiasan'ny rahona sy ny masoandro izy toy izay ihany koa ny any Tomasinany. Raha ny maripana ambany indrindra ny jerentsika manaraka dia tazana ny ato Fianaratsoa izany izay manodidina ny 9 ka hatramin'ny 15 degré celsius ary ny ato Mahajanga kosa no hitantsika ny maripana ambony indrindra izay manodidina ny 13 ka hatramin'ny 13 degré celsius toy izay ary ny mety ho vinavinan'ny toetry ny andro raha hoandra pitso alakamisy. Raha ny masoandro kosa ho an'ny afovoantany dia hiposaka amin'ny 9 maraina ary ilentsika amin'ny 9 hariva. Ankasitrana isika rehetra ary niaraka amin'ny hatrany farany ary mbola manasana mpanajana anaraka ny fampalalam-baovao eto amin'ny Real TV Madagasikara. Veloma tsopoko. Iverenantsika vetivety ary aloha ireo lohatenim-baovao milohan'ny tena dirantsika amin'ny antsipriany. Mbola nifara tamin'ny fanampoana bomba mandatsara maso indray androany ny fiverenan'ny mpianatra ny politeknika vodivorona ny tokony iray andro taoriny tsy fisian'ny fiakaran'ny mpianatra fitsipifehezana. Tsy hijano ny hoetsika raha tsy mivaly ny fitakina ny fivoahany vatsim-pianarana 10 volana, ny fanatsarana ny fododrafitrasa, ny fanamboarana ny disjoncteur anaraka ny fenitra mba sy ampididozan'ny mpianatra ary koa ny fanisorana ireo olona mipetraka amin'ny trano polyvalent izay ivelan'ny mpianatra raha ny nambarany ireo mpianatra androany. Tokony esorina avokoa ny fahazon-dalana anondrana lavanila no mena ireo mpandraharaha tsy nividin'ny vokatra tany amin'ireo tantsaha araka ny teny fanarahana tamin'ny fivoriana ny rana tamin'ny filoham-pirenena teny Avoloha tamin'ny volana febroary ary tokony avoakan'ny ministeran'ny varotra ho mangarahara ny anaran'ireo orinasa nosaziana ireo ho ny ministry ny varotra teo aloha paraina Auguste Androany. Volaza moa fa efa mahatratra 4,000 amin'izao ireo mpisehatra amin'ny lavanila nanao soniny fitakina ataony SOS Vani izay nanomero amin'ny 70 ora ny fitondram-panjakana anafoanana ny filakevitra nasionaly momba ny lavanila na ny CNV sy ny anafoanana ny famerana ny vidin'ny lavanila ambany indrindra ho $500. Tokony ampiakarana amin'ny sehatra ambonimbony kokoa ny fifampidiniana mikasika ny zotra-pividianana ka na ny FFKM na ny fitondram-panjakana mihitsy no tokony ampivorana ireo mpisehatra amin'ny fividianana ho ny mpandrindra nasionaly ny antoko HVM Arivo Rakotovao. Lasa sady mpitsara no tsaraina na juge parti ny CENI izay hitarika ndinika iarahana amin'ny mpisehatra amin'ny fividianana ka tsy ho tonga anatrika ny fivoriana amin'ny zoma fa 14 ny volana martsa izao io ho izy ny antoko HVM raha nanamafy ny fahatongavany amaly ny antsony CENI kosa ny tiako i Madagasikara raha nambarany sekretera jeneraly ny antoko Rina Randremasinoro. Ifangaro eny ambonin'ny kianjaram-pitso
ireo mpilalao avy eto antoerana sy ny avy any ivelany izay mandrafitra ny Mbariany Madagasikara ary ampifandimbiasina hiakatra kianja ny mpilalao izay samy te hilalao avokoa raha ny nambarany mpanazatra Nicolas Dupuis. Vonona hiatrika ny lalao ihany koa i Centrafrika ary ao anatin'ny tanjany ireo mpilalao ny mpanazatra azy ireo nandritra ny fivalandresaka ho an'ny mpanao gazety mialohan'ny hatrehana ny lalao fifanitsanana iakarana amin'ny kanina io. Ny vaovao tenenevy Anjerimanontolo Polytechnika Vodovona no etsika nokafana ny fampahalalam-baovao amin'ity alina ity. Entina meriverizana ny mpianatra amin'ny tolona tanterahana ny famoahana ny taratasy fiantsoana hiakatra fihetsipifehezana omaly 20 Martsa nefa tsy mbola mivaly ny fitakiana raha ny nambaran'ireo mpianatra ny Polytechnika Vodovona androany. Niverina nanatanteraka fitokonana indray izy ireo androany taoriny tsy fisiny fiakarana ny fihetsipifehezana io. Ny fitakina ny famoahana ny vatsim-pianarana 10 volana sy ny famahana ny olana ianjadian'ny mpianatra manoloana ny foto-drafitrasa no takin'ny mpianatra tamin'izany. Tsy hijanona ny etsika raha tsy mivaha avokoa ny fitakina ireo mpianatra ny Polytechnika Vodovona androany. Nanatrika teny antoerana inambinina Ravelo Arsan eo amin'ny sary ny Anjara Kotondray. Famalina tamin'ny alalan'ny torabato no nataon'ny mpitandro ny filaminana sy ny mpianatra teny amin'ny Polytechnika Vodovona androany tao anatin'ny etsika no tanterahany mpianatra. Nanomboka tamin'ny 7 ramaraina no nivoaka ivelan'ny université izy ireo saingy natosiky ny mpitandro ny filaminana niditra tany amin'ny faritry ny Anjerimanontolo. Nanapoka bomba mandatsa-dranomaso ihany koa ireo mpitandro ny filaminana ireo nentina nanaparitana ny mpianatra. Ireo fitakina izay efa nataon'ireo mpianatra tamin'ny 7 sy 7 volana Martsa lasa teo ihany no noverenana no takina raha nambaran'ireo mpianatra androany. Boursa 10 volana miampy any fampitaovana na ny équipement mbola tsy azo. Mila izay mpianatra ety rano fisotro madio nefa izany no mampahory anay ety. Ny resaka disjoncteur mbola tsy tomombana ary mbola tsy zarizary misy nefa natao. Ary sorana isan-kasitrahana izay efa noroso tamin'ny fanomezana ho an'ny mpianatra an'izany fa mbola misy ihany koa mbola tsy zarizary ny équipement électrique ny polyvalent izay trano fianaran'ny mpianatra nefa ametrahana olona ivelan'ny mpianatra tsy ekena izany fa ny toerana ianarana aza efa tsy ampy ary maika fa miampy ihany koa olona vaovao olona ivelan'ny mpianatra mipetraka ety anatin'ny campus universitaire tsy ekena izany tompoko. Teny Vodovona ihany koa ireto mpianatry ny Polytechnika ireto no nanambara androany fa fitaka ny fanomezana azy ireo ny fiantsoana hiakatra filakevim-pifehezana satria nolazainy teny amin'ny Anjerimanontolo fa tsy nisy akory io fiantsoana io. Fa na le taratasy aza tsy mandeha amin'ny jeloniny ny soratra sy ny fitomboka napetraka tamin'ile taratasy. Ino tonga teny nefa ny mpianatra amin'ny fahendrena natongavana teny dia no tonga teny dia hoe tsy misy an'izany hoy izy niala amin'izay ny tao amin'ny présidence ny université milaza fa hoe tsy misy tsy tompona andraikitra amin'izany izay ozy izy amin'izany resaka fampiantsoana kodisy izany. Dia nefany reny moa zany no heverinay zany fa hoe ameriverinanay amin'ny tolona izay ataon'ny mpianatra dia nefa ny fitakina mbola tsy mivaly. Mbola maro ihany koa ireo mpianatra tavelany amin'ny faritra no ny fandraisana fanapahan-kevitra amin'ny fanakatonana ny Polytechnika Vodovona hoy ireo mpianatra androany. Misy ny mpianatra mbola tavelany amin'ny faritany rehetra any ary izay koa anisan'ny vesatra anankiray ny anjady tamin'ny mpianatra voalaza fa nakatona ny fampianarana nakatona ny sekoly dia nodiny mpianatra nefa iarahantsika malala ny fahasarotan'ny fiainana fa lafo dia lafo ary mavesatra ho an'ny mpianatra sy ny ray aman-dreny ny sarandalana dia mbola maro ny mpianatra tavela any amin'ny faritra rehetra any. Hitoetrany ny fitakiana hoy ireo mpianatry ny Polytechnika Vodovona ireo androany. Fitokonana fahatelo no tanterahan'ireo mpianatry ny Polytechnika Vodovona tao anatin'ny iray volana niseho androany. Ny 7 volana Martsa no nanomboan'izy ireo ny etsika ary nitoy ny 5 volana Martsa izany.
tamin'ny andro ny ofasivy volana martso no niparitaka tamin'ny tambajotra serasera ny filazana amin'ny fanakatonana ny anjery manontolo sy ny voan'ny noty izay fiantsona ny mpianatra hiakatra filakevim-pifehezana ny 20 volana martsa. Tsy nisy intsony ny hetsika ny mpianatra taorinan'izay raha tsy androany 20 volana martsa. Iray andro taorinany tsy fisian'ny fiantsona filakevim-pifehezana io. Eo amin'ny vaovao ny Siapiarina Lavanila kosa indray no anoizantsika ny fampahalalam-baovao. Efa mahatratra 4,000 amin'izao ireo mpisehatra ny Lavanila nanao soniny fitakiana ataony SOS Vani izay nanome 2.70 ny fitondram-panjakana anafoanana ny filakevitra nasionaly momba ny Lavanila na ny CNV sy ny anafoanana ny famerana ny vidiny Lavanila ambany indrindra ho $10,000. Vao maika mampikorosofahana ny fiainam-bahoaka any Antala ny famerana fanjakana ny vidiny Lavanila aondrana ho $10,000 raha ny nambarany mpitarika ny vovonana SOS Vani Laiso Jean-Pierre na Ijaovato tao anatin'ny fanambarana izay nataon'izy ireo. Sy nisy fankakevitra tamin'ireo mpisehatra ny Lavanila ihany koa ny rafitra CNV natsanga ny fitondram-panjakana ho ihany Ijaovato. Antsiprianjary. Ny 10 isanjaton'ny mponina any amin'ny distrika Anantala dia saika mivelona amin'ny fanondranana avokoa. Isan'izany ny fanondranana Lavanila hoy Laiso Jean-Pierre na Jaovato mpitarika ny vovonana SOS Vani any amin'ny Fatry Sava tao anatin'ny fanambarana nataon'ny vovonana. Trapasairanana ny vahoaka any an-toerana amin'izao fotoana izao no ny vidiny Lavanila feran'ny fanjakana ho $10,000 ka antony itakin'izy ireo ny anafoanana azy ho ny nambarany. Nangataka an'ity zay satria tegna mahatsapa-tegna fa sahira. Nangatanay io zahay dia mangataka foagno $250 ny heverin'ny fanjakana satria raha miakatra ampiakarina ny vidiny dia ho sambatra ny vahoaka. Nefa ny zavatra hita hatreto dia vao maika mikorosofahana ny fiainam-bahoaka aty amin'ny faritra misy anay. Ka mikaikaika ny vahoaka, tsy ny mpanao Vanila ihany fa ny vahoaka amin'ny ankapobeny mihitsy. Amintsika miteny zao dia efa presque 40% ny ray aman-dreny efa tsy samy mandefa ny zanany mianatra satria tsy ampy sakafo. Ary efa nilazaiko teo fa mivelona amin'ny produit de rente ny olona amin'ny faritra Sava, zany hoe produit d'exportation. Donc rehefa tsy mandeha ny exportation dia maty zahay. Mangataka ny anafoanana ny rafitra CNV ihany koa ireto mpandrahara Lavanila ny Antala ireto tao anatin'ny fanambaran'izy ireo. Ny Kesy Vani no tena nampiotona an'ity Siapiarina ity izay tokony averina hoy Laiso Jean-Pierre. Ity CNV ity natsanga déjà tsisy concertation à la base. Ho an'izay rehetra mpisahatra Lavanila tsy ny consultegny fa ny konokonon'ny tany izy io dia nimposegna taty. Tsisy retombé aty aminay izy io. Tamin'ny andron'ny Kesy Vanila nefa nametraka ny prix plancher io fa nisy retombé taty amin'ny faritra. Io maison de produit mijoalajoala 67 hectares io zao dia volan'ny opérateur ny Vanila nanaovana an'io. Taloha tsisy lalana tsy azon'ny tomobily tamin'ny faritra Sava satria ny Kesy Vanila no ny assuré ny fanamboarana ny lalana. Izay natao hoe fond FNUP. Mbola ao anatin'ny fanangonantsony eny anivon'ireo komina voakasika ny Lavanila any amin'ny Fatry Sava moa amin'izao ny vovonana SOS Vani ary aorian'izay no ametraka ny taratasy fitarainana eny anivony tompona ndraikim-panjakana mahefa any an-toerana. Hatramin'ny androany dia voalaza fa efa mahatratra 4,000 ireo mpisehatra amin'ny Lavanila nanao soniny fitakiana. Aorian'ny fanangonantsony no hanomboka hiatra ny 2.70 febitaona nomen'izy ireo ny fanjakana amahana ny olana raha ny fanambarana. Fa noho ny tsy mbola fisiany mpandrahara ny vidiny Lavanila tany amin'ny Fatry Sava no mahatonga ny mpandrahara namoaka fanambarana omaly nanome febitaona 2.70 ny fanjakana anafoanana ny fepetra amin'ny famerana ny vidiny Lavanila raha ny nambarany parena Auguste Androany. Tsy nisy mihitsy mantsy atretona iray aza ireo mpandrahara izay nahazo ny fahazon-dalana na ny agrément anireo tonga ny vidiny vokatra tao anatin'ny 10 andro araka ny febitaona nomen'ny ministera
lavanilany varotra sy ny fitondram-panjakana taoriany dinika izay nirahany filoham-pirenena sy ireo mpisehatra amin'ny lavanila tamin'ny volana febroary ka mahatonga an'izao fahatezerany mpisehatra amin'ny lavanila izao. Ny azo antoka ihany koa anefa hoy ity ministry ny varotra teo aloha ity dia tsy maintsy hiezaka hamono afo indray izao ny fanjakana manoloana ny fiampiakarapeo misy any amin'ny fatra sava io. Nanao an'izay fanadihadiana izay tozo rabe fatra eo amin'ny sariny Andra Bisotra. Tokony mamoaka ny lisitr''ireo orinasa nosaziana sy ny esorina fahazondalana anondrana lavanila ny ministera ny varotra raha tena manao ny mangarara tokoa izao fanjakana izao, hoy ny ministra ny varotra teo aloha Paraina Auguste. Raha tadidinareo fa nisy tany mois de février ngamba izy igny nanao isy tany sambava dia nisy février igny tery iavoloa tery amin'ny président tery ny tariny Andriamatao Filoha dia nisy fanapakevitra tao hoe enareo mpandrara nahazo agrément dia omena 15 jours anareo 12 andro ividy le lavanina angatahanareo le tonnage nangatanareo zany misy nangataka amin'ny agrément misy 50 tonnes misy 100 tonnes 150 tonnes ohatrohatran'izay dia hoe raha sy vitanareo agnatin'le fotoagna 15 jours dia hosotomina ny agrément nareo dia izay zany tiana io fantatra aloha aiza io zao monsieur le ministre firy agrément nisy tomina hatram'izao mba tokony atao mangarahara zay fantatra tsara hoe io ary fa hoe nampiarigny le zavatra tapaka tery ery tamin'ny taiavoloa tamin'izay fotoagna zay mba misy mangarahara. Ny tsy fantaterahan'ny tenin'ny fanarahana teny Avoloa mantsy no mahatonga ny mpisehatra amin'ny lavanila any Antalahy mihetsika amin'izao fotoana izao ho ihany Paraina Auguste. Matoa zany tiany farotra Antalahy ty mbola niesika indray omaly nanome 2.70 ora ny fitondrana hatrana amin'ny 10 nisandreo araka vaovao eno dia sy nisinanao zany io sisy nagnatanteraka le tapaka teny Avoloa tamin'ny mois de février igny. Ary satria tsy nisy nividy lavanila ireo mpandrarà dia tokony esorina avokoa ny fahazondalana anondrana nomena azy ireo hoy Paraina Auguste. Ka za matoky fa izy rehetrarehetra dia esorina daholo ny agrément io io nge misy sy manambola misy sy manana magasin de stockage akory io le mangataka agrément io misy manana an'izany mampagnofa agrément ary ahoana e fomba nazaona agrément io moka manaherana andreo sotona io agrément io sotiny satria misy zavatra sy mazavazava tao. Mahagaga ihany koa ity ministry ny varotra teo aloha ity ny fahangina ny tompona ndraiky mpanjakana na ny olom-boatendry na ny olom-boafidy manoloa ny olana lavanila amin'izao io. Ny lavani izao efa sy hany amin'ny sava ihany misy fa misy daholo rehetrarehetra na hany amin'ny Sofia na tia Analazirofo na tia Asimo Asignanana na Asignanana eny aza fana amin'ny lakalaotra aty fa misy an'io lavani io daholo efa magneran'ny Madagasikara izy io. Mahagaga dia sisy andrenesapeo misy ny mpitondra mifaritra io fandrindra ny any sava tsy maheno anao na sénateur zany na ny député zany eny finan'ny ministre zanaky igny faritra igny sisy miteny momban'io io problème io dia avela gn'olo zany avela fotsiny le olo madinika le mpamboly no mitabataba eo. Ny azo antoka dia tsy maintsy ho avy any avaratra ny fitondram-panjakana amono afo manoloa ny fehim-potoana nomeny ny mpisehatra amin'ny lavanila any fotony io ho ihany Paraina Auguste. Io zao ane tabataba Antalahy io dia andefa olo agny izy Antalahy dia efa mangataka zay sy voragny Tananarivo sony aty ny misy ny lavani aty aminay ity ary io ne mifandray miresaka décentralisation io sy magaga gn'olo zao raha mangataka an'io aby satria zavatra tokony tapahagna agny io dia andefa olo ry zareo ny délégation dia manao ohatra na solution tip top fa sy tena miditry ifotony agny ame tena izy zany ny solution atao zavatra solution ataosika hoe maharitra. Mbola nanamafy Paraina Auguste fa tsy vahaolana ho an'ny faritry sava ny fiahina ara-tsosialy satria olona manambola no betsaka any amin'iny faritra iny. Fa ho tanterahana amin'ny 17 ny volana Martsa ho avy izao eo amin'ny Carlton Anosy ny fivoriana iresahana ny famarotana ny lavanila sy ny famarotana azy io amin'ny sehatra anatiny sy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena raha ny fampahafantarana izay nalefa ny CNV na ny filakevitra nasionaly ny momba ny lavanila androany.
Novainy fandarana l'invité du jour anio aoriny ny fampahalalam-bavao amin'ny 6 ora alina eto amin'ny Real TV Madagascar. Andriamatoa navony Pierre Lenoble filohan'ny HCDDED na ny filakevitra ambony miaro ny demokrasia sy ny fanjakana tandalana. Iresaresaka makasika ny tany tandalana sy ny demokrasia eto Madagascar. Fa eo ihany koa ny raha rahampirenena amin'ny ankapobeny. Anasananao ary naraka izany. Ny filohan'ny HCDDED Pierre Lenoble novainy gasikara fenso ao anatin'ny fandarana l'invité du jour izay arahanao haorian'izao fampahalalam-baovao izao. Hotoizantsika kosa amin'ny vaovao politika. Misampana roa ny hevitry ny mpanohitra mikasika ny dinika nasionaly izay karakarainy CENI amin'ny zoma faha-efatra amby roapolo ny volana martsa izao. Raha nanamafy ny fahatongavany amalin'ny fanasana mantsy ny avy amin'ny antoko Tigma androany dia fanandrangaranga kosa ny antoko HVM fatsy andefa olona amin'io fivorian'io. Namafisy ny Irina Randriamasinoro mantsy fa zava-dehibe ny fanatrihana ny fivoriana ahafahana mahafantatra an'izay tena tiany CENI atao. Tokony ampiakarina amin'ny sehatra ambonimbony kokoa ny dinika ho kosa irivo rakotovao. Ny CENI izay te hitarika ny fivoriana mihitsy izy no tokony hodiniana ny fahatombanany. Nanao ny fanadihadiana Itojo Rabefaritra sy Andra Rabezotra. Nanomboka omaly no nitsinjara ny fanasana amin'ny dinika nasionaly ho ataony amin'ny zoma 4 amby roapolo martsa izao ny CENI raha ny fanazavana azo avy amin'ny ity voamera-pividianana ity. Efa nara io fanasana io ny antoko HVM 5 tsy ho avy anatrika ny fivoriana satria tsy ny CENI izay tokony ho tsaraina indray no hitantana io dinika io hoy Irivo Rakotovao. Izay dia cohérent foana amin'izay politika nampiarahana fa raha ohatra sarotsarona ohatry izany indrindra ny CENI izay anisany singa anankiray ao anatin'izay processus izay no manao an'izay ataoko hoe ezaka ifampiatsoana rehetra zay dia tsy mba anisany mamaly ny fanasana CENI mihitsy zay. Anehoana an'izay hoe tsy io ny lalany tsotra tokony atao. Efa hita taratra ao anatin'ny fihetsiky ny CENI rahateo fa ny CENI ihany no misy olo-tena ny fanjakana rehefa misy fivoriana tarihin'ny voamera misahana ny fividianana hoy Irivo Rakotovao. Anisany magaga foana amin'ny sehatra toy ireny dia tsy tonga foana ny mpanohana fitondrana. Fimbetsaka izay nanamarika an'izany ireo mpanao gazety fa tsy tonga ao mihitsy ny tompona andraikitra ambony ara-politika ny resahako izay manohana ny fitondrana fa ny CENI ve zany mpitondra tenin'ny fitondrana rehefa mivorytsika. Fimbetsaka izay nanamarika an'izany. Amaly ny antso ary andefa solotena amin'ny dinika nasionaly karakarain'ny CENI io kosa ny antoko tiako i Madagasikara hoy Irina Randriamasinoro. Tsy midika nefa ny fahatongavan'izy ireo fa anaiky ny zavatra rehetra ho resahana ao ny TIM hoy ny sekretera jeneraly ny antoko. Raha ny ao anivon'ny antoko tiako i Madagasikara ny zavatra tanjona tiana tratrarina dia ny sina fifidianana madio eken'ny rehetra zany no amin'ity taona ity. Izay ny tanjona. Raha mampanasa ny CENI izay aloha zany nisy fotoana tamin'ny voalohany somary tsy namaly ny antso tamin'ny voalohany zany hoe firaisan-kina ny fanoherana tao anatin'iny. Fa taty aoriana izay rehefa mampiantso izy dia tonga foana ihany izay manatrika. Ny antony dia hoe tsy afaka koa ianao zany ahafantatra izay tena tiany ny CENI atongavana tsy ny zavatra misy raha vao ohatra ianao tsy manatrika an'ilay izy. Ka raha ny antoko tiako Madagasikara manokana ho amin'ny fanasana ny amin'ny zoma dia ho avy izay hijery hoe inona ny tiany CENI io atao, inona ny tiany ho resahana. Fa tsy midika mihitsy koa nefa ny fahatongavana eo dia hoe fankasitrahana an'izay zavatra misy rehetra eo. Mbola tafiditra ao anatin'izay paikady izay ihany koa ny antony janonany teknisian'ny antoko TIM nanatrika ny atrikasa mikasika ny fitsiriana ny elisy-pividianana izay nokarakarain'ny CENI ny alatsinainy 20 martsa lasa teo hoy Irina Randriamasinoro. Firaisan-kina amin'ny antoko mpanohitra hoy izy no nasehon'ny TIM raha niaranivoaka ny trano fivoriana hoy Irina Randriamasinoro. Tamin'ny alatsinainy zany zao dia hitantsika hoe ny solidarité natao amin'ny opposition. Samy hafa tsara mihitsy zany nataontsika hoe stratégie ny politika sy ny hoe teknisianina manatrika an'le atelier zany. Satria tamin'ireny dia ny hetsika politika natao zany hoe ny mpanao politika mihitsy no niaranivoaka nanao an'izay fanambaran'izay hoe tsy izay ilay zavatra lalana tokony ho alehantsika amin'ity fanaovana n'ity refontina auditina logiciel ity. Fa ny teknisianina afaka mijery foana inona moa no nataon'ny CENI tato, inona le nataony tao anatin'izay saritsarina hoe audit nataon'izay mba ahafahanao manana information zany rehefa avy eo.
tsy azo ekena mihitsy na inona na inona antony hoy kosa irivorakody vao ny fitariana fivoriana taon'ny seni tokony ampiakarina amin'ny sehatra ambony kokoa ny fifampidiniana ka na ny FFKM na ny fitondram-panjakana mihitsy no tokony ampiantso sy ampivory an'ireo mpisehatra amin'ny fividianana hoy ny mpandrindra nasionaly ny antoko HVM. Alao mba sehatra ambonimbony kokoa no ifampiresahana miaraka amin'ny fitondram-panjakana. Asa ny FFKM ve ny antso iza ny fampiantso na ny fanjakana ary no miantso. Hoe mba andao tsika dinika satria ny lalatsaina izay apetraka foana ny HVM de mbola manam-potoana tsara tsika ny fandinika ny anatsarana ny reo lalam-pifidianana. Hoentina ho any amin'ny session parlementaire izay isokatra amin'ny volana Mai. Ka raha ohatra ireo miaraka amin'ny fitondram-panjakana no manaiky fa mizahatra tsaraina, hovaina, ampiana ao anatin'ireo lalam-pifidianan'ireo. Satria tsika nitsikitika tamin'ny 13 sy 14 farafaratsiny dia misy an'ireo fepetra maro izay niresahan'ny olona tokony hatsaraina. Zany no tokony arahana midinika dia manatanteraka ny seni. Fa tsy ny seni izay mpanantanteraka indray no miseho mampivory mampiantso ny olona rehetrarehetra. Juge parti ne zany ny seni nefa izy ny anisany horesahana ao anatin'io. Mbola mitovy famindra sy tanjona amin'ny mpanohitra ny antoko tim saingy ny fiatsika tao ahatongavana amin'izany no mety mahasamihafa azy ka mety mahatonga ny fametram-panontaniana amin'ny toerana misy ny tim ho ihany sekretera jeneraly nyty antoko ity androany. Mahakasika ny hoe isy ho solidaire ve ny tim sa tsy ny amin'ny Zoma dia apetraka foana izay hoe nitovizan'ny fanoherana aloha dia miara-mahita hoe tsy mety zao fomba hitondrana ny fifidianana zao. Mila ahitsy na ny rafitry ny seniny fahaleovatenana mila ahitsy zay. Mila amboarina ny lalam-pifidianana. Misy volonté an'ny fanjakana tokony takina ny ahafahany miroso hoe avoy ny datim-pifidianana. Ka raha ohatra hoe mitovy ny fomba hitakina ny amin'ny Zoma dia mitovy zany. Raha tsy mitovy mety samy manana stratégie tsy midika akory zany hoe miparitaka ny fanoherana fa mbola le zavatra iombona na mbola ray ihany hoe mila fanitsinitsika amin'ity zavatra ity. Marina fa efa nanamafy ny fahatongavany anatrika ny fivoriana amin'ny Zoma io ny FFKM saingy amin'ny maha-panatrika fa tsy pitarika hoy ny filoha Irako Andriamahasoa. Fahafahavononana ara-tsaina no ilain'ny mpanohitra amin'izao fotoana izao fa efa tsy lamody intsony ny mivoaka ny efitrano isaky ny misy fivoriana hoy ny solombavambahoaka IRD Lanto Rakotomanga androany nanamafy ity solombavambahoaka ity fa anatrika ny fivoriana io ny antoko TGV amin'ny Zoma ho avy izao tokony hamalany ho antsy ho avokoa ny rehetra hoy izy ialana amin'ny AI amin'ny firosoana amin'ny fividianana. Mbola idoto Rabefatra sy Andrabezotra. Ny faneho-kevitra sy ny sosi-kevitra hoentin'ny Hervelona Isantsokajiny ho tonga anatrika ny dinika nasionaly karakarain'ny seni amin'ny Zoma izao no iangany ny fanapa-kevitra famatsim-bola ny fividianana avy amin'ireo mpiara-miombonantoka hoy ny solombavambahoaka IRD sady sekretera nasionaly ny antoko TGV amin'ny boriboritany faharoa. Ho avy anatrika eo fivoriana io araka izany ny antoko sy ny vorona politika miaradia amin'ny fitondrana hoy Lanto Rakotomanga. Ny amin'ny le 24 ny amin'ny Zoma dia ho tonga eo zay satria misy ihany koa izay fikionandoha iarahany mpisehatra rehetrarehetra zay izay afahanao amiroso amin'le hoe AIA tsy havanana ka etontsika dia miaraka mahita ary ho ekeny rehetrarehetra vao satria hitan'ny olona rehetrarehetra ny sosi-kevitra izay atolotra antsika rehetra ka zao tsika zany dia efa miomana amin'izay hoe ny communauté rehetrarehetra izay anampy antsika amin'ny resaka fifidianana ho tonga daholo ary ireo olona ireo no hijery anome volantsika anampiana an'ilay 45 milliards d'ariary izay nylaniana ho an'ny fifidianana tamin'iny LFI 2023 iny. Tokony ao anatin'ny dinika tahaka izao ataon'ny seni izao no hitondran'ny rehetra ny heviny raha tena misy fahavononana hanatsara ny zotra-pividianana hoy Lanto Rakotomanga. Tsy lamody intsony mantsy hoy ity mpikambana ao anatin'ny birao politika ny TGV ity ny fivoahan'ny efitrano izay nataon'ny mpanohitra ny alatsinainy lasa teo teny amin'ny seni Ivandry. Tonga tamin'le hoe fitsirihana an'ilay refonte na lista électorale natao dia tonga teo daholo ireo solotenana antoko rehetrarehetra izay namaly moa zany ny sasany hoe andeha hivoaka. Inona moa raha ohatra ka fitsirihana an'ilay refonte ny atao ny zavatra iny fitsirihana iny ange dia fanomezanao ny avis
na fanomezanao a ny kritika anao na ny conseil anao hoe zao a no hitanay a fa tsy mety a tamin'n'ilay fanaovana an'iny lisym-pifidianana iny na iny refonte iny satria iny ane nandaniny ny fanjakana voly tsy misy tonga lafatra ho a fa tsy hoe rehefa tonga ao ianao dia hoe lamody ilay mivoaka lamody ilay tsy fahavononana dia iny zany ny hitako hoe somary mampalahelo kely ary image ratsy a manome an'izay image ratsy zay a ho an'ny mpanao politika fahavononana ara-tsaina mihitsy aloha no ilain'ny mpanohitra amin'izao firosoana amin'ny fividianana izao hoy Ilanto Rakotomanga ka aminay zany a dia mila fahavononana ao amin'ny saina aloha izay resaka fifidianana izay io no napetraka ny lalam-panorenana dia andaotsika anatanteraka ny lalam-panorenana raha ratsy ity fitondrana ity dia tena hoe zara ny arany a tsy iroso amin'ny fifidianana fa mba hialava le izy fa fatra-panahitra loatra ny lalam-panorenana ary mba misy izay fifahimindram-pahefana izay sy fitohizana amin'ny ara-dalàna izay a dia andao retsika anao an'izay anatanteraka an'izay zavatra izay efa hatrany amin'ny taona 2024 no efa nanakihana ny fomba fiasan'ny OIF amin'ny fanaovana ny fitsiriana lisym-pifidianana ao anatin'ny fotoana foio irivo rakotovao raha ny nambarany androany io izy no isany miteraka ny korontana aty amin'ny tany afrikanina fa saina politika no izany fietsika izay naseho ny mpanohitra ny alasinainy lasa teo raha nivoaka ny efitrano fivoriana teny alarbi mba ialana amin'ny mety hofiraisana tsokombakomba amin'ny tsy mety ataony seni ho ihany rivo rakotovao tsy tokony anakihana fahatany noho izany ny firaisamonim-pirenena ho izy satria tsy mitovy ny fomba fanao ny mpanao politika sy ny firaisamonim-pirenena todorabe faritra sy andrakam-pisotra ary anisan'izany ny OIF miverina amin'ny taona 2024 sy 2024 no nolazaiko an'izany dia mijoro vavolombelona mihitsy a hoe manahirana be a ty fotoana fohy kely anamarinanareo ny lisym-pifidianana amina firenena so dia mba anisan'izany ny manakorotana ny reto firenena indrindra ty Afrika anisan'izany Madagasikara amin'io fanamariana ny lisym-pifidianana io tsy ampy fotoana naovanareo azy ny durée ny période de validation nareo tamin'izany moa zany dia hoe no ny antony samihafa fa ho ataony fanatsarana inona ny fanatsarana anoetiny zao ao anatin'izay tsy firahirahina ny hevitry ny be sy ny maro zay no nanao nataony ny CENI dia natsona indray natsony CENI ny OIF ilaza hoe tongavinareo a ivalide ny lista zay asa nataon'ny CENI ahoana moa ny ampanaiky ny mpanao politika an'izany lasa ho fanamarinana izay ataon'ny CENI fotsiny no mety ho antom-pahatongava ny mpanao politika raha nanatrika ny atrikasa izay natao nanomboka ny alatsinainy lasa teo hoy Rivo Rakotovao fomba politika ihany koa ireny nataony alatsinainy ireny fa tsy hitovy mihitsy ny fomba fiady eo amin'ny firaisamonim-pirenena sy ny mpanao politika ka tsy tokony anakihana be fahatany tahaka ireny ny firaisamonim-pirenena hoy Rivo Rakotovao ary zay ny mahagagana amin'ny teniny nataony ny zareo misehatra ny OSC moa ty société civile hoe tsy hitanay tsony ny aliny politika zany tokony mahatonga anay mandahan'la izy fa tsy hoe malaina ny resaka zay a satria lasa ho fanamarinana ny zavatra nataon'le CENI zay tsy mazava no ijoroanao eo ka tokony mba mieritreritra ihany le olona hoe aiza ho aiza zany isika ny fijoroantsika milohan'ireny namana mpamatsy vola mpiara-mombonantoka amintsika ohatra ny OIF satria izy ny teo mahasamijoro ve tsika miteny aminy hoe tsy mety kosa ty satria zao raha mijery ny PV tsika ny asa natao tao dia hoe ny olona nyjanona tao dia mivalide samy mahazo miteny zany tika zany nanamarina ary nanaiky ny zavatra vita tao anatin'ny asa nataon'ny CENI zay ve zany ny tianytsika malagasy hanomboana nyty fifidianana ity sofa misy anay mpanao politika mahasamy teny an'izany hoe mizavatra tsy mety ao hoe aza raisy nambolony fotsiny satria tsy mitovy koa ny mpanao politika sy ny société civile fa miankina amin'ny fifampiresahana amin'ny gouvernemanta ny momba ny fanohanana arabola amin'ny fividianana filohan'ny pirenena raha nambarany vondrona Europeanina tsy tokony misy atahorana nefa ny momba ny teti-bola ho an'ny fividianana io raha ny fanamafisana nataony filohan'ny CENI ny herinandro lasa teo nandritra ny fitsiriana ny lisym-pividianana izay nataon'izy ireo teny Ambohimanarina saika miompana any amin'ny famatsinan'ireo firaisamonim-pirenena amin'ny fanaraha-maso ny fiainam-pirenena ny famatsim-bola izay
izay ataon'ny vondrona eropeanina atreto aloha. Tojorabefaritra sy Mikaelandry Anjaka eo amin'ny sary ny Anjarakotondrainy. Tsy misy atahorana ny momba ny teti-bola ho an'ny fividianana hoy ny filohan'ny Seni Damarsen Nandrianarsedo ny 14 Martsa 2024 lasa teo. Efa misy ho izy ny fampidiniana miaraka amin'ny gouvernemanta. Tsisy mampatahotra antsika ny amin'ny teti-bola. Amin'izao fotoana izao dia efa miroso tsara ny fampidiniana eo amin'ny CNI sy ny gouvernemanta makasika an'izay teti-bola izay ka dia hoentsika tsy ela ny makasika an'izay fa eto za dia miteny amintsika fa tsisy mampanahy ny mikasika an'izay. Herinandro taorian'io fanambaran'ny filohan'ny Seni nefa dia mbola samy mametraka ny aiainy amin'ny tsy fananany Seni ny enti-manana arabola amin'ny fividianana ny mpanao politika. Amin'izao fito volana latsaka mialohany tokony hanatanterahana ny fihodinana voalohany amin'ny fividianana filoham-pirenena izao. Fatako fotsiny ohatrany voafehy azy zareo limitery zareo satria ny eo enti-manana fijery ko azy tsy misy ka raha ny enti-manana raha tsy misy mo inona no karakarainao be eo. Mety tsy fahampiana ara-piomanana, ara-bola sy ara-pitaovana dia mbola mitadiny amin'izay izy. Raha tsy ahivana dia 570 miliara ariary ny teti-bola ny Seni hanomanana ny fividianana voasoratra ao anatin'ny teti-bola mpanjakana 2024. Nisy ny taratasy fangatahana famatsim-bola mitentina 330 tapitrisa $, na 470 miliara ariary nalefa ny Seni tany amin'ireo mpiara-mioninantoka ny fiandohany ny volana janoary 2024. Atreto anefa dia mbola mijanona eo ny dinga ny fampidiniana ireo mpamatsy vola raha ny nambara ny masovony ny vondrona eropeanina ny 13 Martsa lasa teo. Ny fanampina ny firaisamonim-pirenena ihany no mbola nomafisiny Isabelle Delatre. Pour l'instant, il y a des discussions avec le gouvernement qui s'est tenu disposé de financer le processus électoral. Donc pour l'instant, l'Union européenne finance donc les initiatives de la société civile. Voilà. Raha tsy ahivana dia nisy ny fanaovantsony famatsim-bola mitentina 9 miliara ariary avy amin'ny vondrona eropeanina io sy ny firaisamonim-pirenena ny 12 Desambra 2024 ka ho an'ny tetikasa safidy maharitra ho an'ny firaisamonim-pirenena Observatoire Safidy ny famatsim-bola mitentina 4 miliara 230 tapitrisa ariary mahery ary ho an'ny FES Madagasikara kosa ny 1 miliara 277 tapitrisa ariary mahery. Lafa mavao hafa kosa indray zava-dehibe ny fifamizarana traikefa eo amin'ny akademisianina Madagasikara sy ireo akademisianina avy eo amin'ny Frantsa sy La Réunion raha nambarany filohan'ny akademia malagasy androany. Tamin'ny taona 2024 no efa tonga tany Paris ireo akademisianina malagasy ary 5 taona taty-aoriana tonga eto Madagasikara hiady-hevitra momba ny fiara-miasa izara ny voka-pikarohana. Anisany nanatrika ity fifanankalozana ity moa ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana sy ny filoha teo aloha Ery Rajaonarimampianina ary ny masivo frantsay eto Madagasikara Arnaud Guilois androany. Mikaelandry Anjaka. Tamin'ny 2024 tonga tany Paris zay akademisianina gasy nisy ady-hevitra be dia be natao. Tonga eto zao zareo miaraka amintsika mandritra ny ray andro hiady-hevitra moane fiaraha-miasa ary misy malagasy efatra anao velakevitra zany zareo koa misy maretyrivotra zany dia rehefa avy eo andarinao le zavatra ka fiaraha-miasa amin'ny akademie malagasy akademie des sciences d'outre-mer ary akademie de la Réunion zany amin'ny fijerevana le zavatra azo atao amin'ny resaka fikarohana recherche zany ary amin'ny azahoana manaparitaka ny vokatry ny fikarohana amin'ny vahoaka. Zava-dehibe ny famizarana traikefa ahafahana mandrato fahalalahana vaovao ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Tokony hamafisina noho izany ny famizarana satria avy amin'ny manam-pahaizana no hiavy ny fahalalahana hoy ny filoha teo aloha ity. Nareo hoe malala fa ny ahafahan'ny olona mahay zavatra ke avy amin'ny fianarana ary ny fianarana tsy azo raha tsy tamin'ny olona manam-pahaizana manana ny fahalalahana toy izao. Zay mahatonga azy hoe Académie des sciences d'outre-mer. Zara gagabe tafiditra zao anatin'le boky iny dia tiako asehonareo mihitsy ny gagabe ao anatin'le izy ary mamafisy zany zay fifandraisana zay. No tanterana teny amin'ny akademia malagasy Tsimbazaza androany ny fiaonana teo amin'ny Outre-mer na ny 3e entretien d'Outre-mer Madagascar, France et l'océan Indien
tao anatin'ny natrika ny fionana ireo filoham-pirenena teo aloha Marc Ravalomanana sy Hera Donald Mampianina, ny Masovo frantsay Arnaud Gillois sy ireo mpikambana ao amin'ny Masovo, ny mpanolotsaina manokana ny filoham-pirenena eo amin'ny raharaha ekonomika sy ny fifandraisana amin'ny sehatra tsy miankina Bomiaf Tsevainala sy ireo mpampianatra mivondrona ao amin'ny Akademia Malagasy. Fifampizarana fahalalana no fifampizarana toy ny firesana ny fitombon'ny mponina eto Madagasikara, ny lanjan'ireo orinasa frantsay eto Madagasikara mandroana ny toe-karena malagasy. Fa ny antso ny mpisehatra politika eto Madagasikara hikatsaka ny tombotsoa iombonana mba hampisy fitoniana amin'ny fifidianana ny solotena ny vondrona afrikanina taorian'ny fionany tamin'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ny maraina teo. Ny aina tao anatin'ny fitoniana ara-politika mantsy Madagasikara tao anatin'ny efataona ka tokony hotohizana ny ezaka natao amin'ny fikarakarana ny fifidianana ao anatin'ny filamenana ho hiatrany ity solotena manoka ny vondrona afrikanina ity. Tokony andraindraikitra amin'ny fampandrosoana ny rehetra hoy izy nandritra ny fanaovam-beloma tamin'ny filoham-pirenena teny amin'ny lapam-panjakana Iavoloha, nomena Ravalomanana sy Ezekia Ermalala. Efa tamin'ny taona 2014 taorian'ny fifidianana filoham-pirenena tamin'ny 2014 no niasa sinoana teto Madagasikara ity solotena manoka ny vondrona afrikanina ity raha ny nambarany. No mariny tamin'izany fa nahita ireo krizy ny fanesy teto amin'ny firenena ny tenany ary taony nahitana ny fisian'ny fitoniana politika tao anatiny efataona. Je pense que le pays maintenant, depuis maintenant 4 ans on peut dire, a retrouvé une certaine stabilité politique, qu'il faut continuer dans ce sens et organiser des élections paisibles et acceptées par tous. Donc nous, en tant qu'Union africaine, nous appuierons le peuple malagasy avec le gouvernement malagasy pour que les choses se passent dans la sérénité, dans la cohésion sociale. Et je pense aussi le gouvernement donc pourra organiser des élections acceptées par tout le monde, par tous les acteurs politiques. Et les acteurs politiques devront également penser à l'intérêt général du peuple malagasy qui a trop souffert depuis. Anampy firenena malagasy ny vondrona afrikanina mba hizotra ampilaminana ny fifidianana ho ny solotena manoka ny vondrona afrikanina. Mangataka ny mpisehatra politika ihany koa izy hikatsaka ny tombotsoa iombonana. Si tout le monde contribue, y compris la presse, si tout le monde y contribue, nous aurons un pays stable et prospère. Je pense qu'il faut tous aller dans ce sens-là et sauver Madagascar des problèmes politiques ou bien sûr des pressions sociales. Je pense que Madagascar n'a plus aucune raison de revenir en arrière. Voilà, donc je pars rassurée parce que les autorités nationales m'ont rassurée qu'ils vont donc donner tous les moyens nécessaires à la CENI pour qu'elle puisse organiser des élections paisibles. Et donc je demanderai aussi à tous les acteurs politiques d'y contribuer à l'apaisement et puis aller de l'avant. Nanatanteraka fitsidiana fanaovam-beloma ny filoham-pirenena tao amin'ny lapam-panjakana Iavoloha androany ny solotena manoka ny vondrona afrikanina Awa Ahmed Youssouf izay efa niasa sinoana teto Madagasikara nandritra ny 7 taona. Fa ivitoeram-pitsaboana fotona CSB miisa 10 monja amin'ny 500 izay tokony hovatsiana herinaratra no nahazo ny famatsiana herinaratra io hoy ny ministra ny angofo sy ny akoranafo hatramin'ny volana Jona 2024 nefa ny tokony hotratra ny tanjona amin'ny famatsiana herinaratra an'ireo ivitoeram-pitsaboana izay miisa 10 sy 700 izay mbola tsy nisitraka an'izany raha ny noamafisiny tamin'ny taona 2024 no nahazo ny famatsim-bola amin'ny famatsiana ny tetika salida io raha ny fanazavana azo. Tafiditra ao anatin'io tetika io ny fanolorana fiarabe miisa 10 izay asa ho an'ny fanarenana ny fahatapahan-jiro sy ny fahatapahan-drano sy ny fanafainganana ny famodirana jino ho an'ny orinasa Jirama izay tafiditra ao anatin'ny tetika salida nomena Ravalomanana sy Ezekia Ermalala. Nanomboka tamin'ny taona 2024 no namatsy vola ny tetika salida ny banky iraisam-pirenena. Io tetika io izay isahana ny fanantsarana sy ny fanitarana herinaratra amin'ny vidiny mora kokoa. Ao anatiny ihany koa ny famodirana jiro mora ary ny famatsiana herinaratra n'ireo fitoeram-pitsaboana eny fotony na ny CSB manerana ny nosy. Anisan'izany ohatra ny famatsiana ny herinaratra ny 500 centre de santé de base eto Madagasikara CSB izay ho ezahana koa satria
tsika zany matoritory io projet lid io a tokony tapitra amin'ny volana jona 2024 dia nefa ny a le centre de santé de base équipé zao a 50 monja nefa ny a 500 ny tokony ekipena. Isany koa ny tetikasa misa 700 enty manitatra ny fitsinjarana ny herinaratra ho iatrany ny ministra ny Angovo. Anomboka amin'ny volana aprily ny fizarana nyireo branchement mora ireo ho ity ministra ity. Ka ny tanjona amin'iny a dia mba hahafahan'ny vahoaka manerana ny nosy misitraka an'ilay tetikasa branchement mora zany a 30 000 ariary rahatsaky ny 30 mètres ny jirama. Io branchement mora io a dia tsy voatery misy permis de construire fa rehefa misoratra ara-dalàna manakary ny epokotany ny tokantrano anankiray a dia afaka mangataka an'izany. Io branchement mora io koa ho antsika aty an-drenivohitra dia ho ampiasaina koa amin'ny fanatsarana ny tolotra satria indraindray misy trano amin'ny étage ireny zany a dia mampiasa compteur. Tsy manana compteur le olona fa compteur io zarazaraina dia asiana divisionnaire ka amin'ireny raha misy tokantrano zany dia hisitraka ny hoe manana compteur vaovao a dia inona fa anisan'ny ahisitraka an'izany koa ireo tokantrano ireo. Ao anatin'ny fanatsarana ny tolotra ataon'ny orinasa sy ahafahana manafaingana amin'ny famonjena ny fahatapahan'ny rano sy ny jiro sy ny fanafainganana amin'ny famodirana jiro sy rano. Nisy ny fanolorana fiarabe miisa 50 ho an'ny orinasa jirama sahirana noho ny sy fahampin'ny fiaramantsy ireo mpiasa izay misahana ny fanarenana ny simba ireo ho ny ministra ny Angovo. Ho aparitaka amin'ny masiovo 720 eto an-drenivohitra sy any amin'ny faritany ireo fiarabe izay natolotra ho mary ireo raha ny vaovao azo. Izo kosa dia hivatika amin'ny lafim-baovao ny fanatanjahantena kosa indray isika. Mbola ito amin'ny rahampitso maraina ny famarotana ny tapakela tsotra ho an'ireo izery lalao ny Barea sy Centrafrika rapitso eo Mahamasina raha ny fanamafisana izay nataon'ny Federasiona Malagasy ny baolina kitra androany. Eny amin'ny CFM eny Anosy no hamarotana ny reto tapakela tsotra izay amidy 5,000 ariary ireo. Efa ny 20 Martsa kosa ny famarotana ireo tapakela hafa izay namidy 2 alina ariary sy 3 alina ariary. Manomboka amin'ny 12 ora atoandro ny fisokafan'ny vavahadin'ny Mahamasina ahafahana manatrika ny ireo lalaony Madagasikara sy Centrafrika izay tafiditra ao anatin'ny fifannisana ny CAN. Misy kosa ireo mpitandro ny filaminana izay mandritra ny fidirana sy ny fivoahana ao amin'ny kianjan'ny Barea Madagasikara. Ny lalao izay anomboka amin'ny 4 ora tolakandro ora eto Madagasikara. Fa ho zaraina ny 50 isanjato ny mpilalao avy any ivelany sy ny mpilalao avy eto atoerana no hiatrika ny kianja ho an'ny ekipa ny Barea ny Madagasikara rahampitso raha ny nambarany mpanazatra Nicolas Dupuis. Efa vonina tanteraka ny mpilalao malagasy hiatrika ny lalao ho io mpanazatra io. Ny hariva teo tetsy amin'ny kianja ny Barea no nanatanteraka valandresaka ho an'ny mpanao gazety ny mpanazatra avy amin'ny Centrafrika sy ny mpanazatra Nicolas Dupuis izay niaraka tamin'ny Federasiona Malagasy ny baolina kitra ihany koa. Nanatrika teny antoerana Inomenina Ravaoarivony sy Ezekia Herimalala. Na eo aza ireo tombony hanana ny Centrafrika hifantoka amin'ny tokony atao ny Barea hoy Nicolas Dupuis. Hiezaka ny bata ny fandresena ihany koa ny Barea raha ny nambarany. Milaza ho matoky ireo mpilalao Nicolas Dupuis nanolona izay rehetra hitany nandritra ny fanazarantena. Je vous l'avais dit depuis le début, il y aura beaucoup d'expatriés chez les Faux, chez Centrafrique. C'est une équipe qui est bien organisée défensivement, qui est très agressive et qui utilise des phases de transition très rapides. Peu d'attaques placées, mais qui est très à l'aise dans tout ce qui est attaque rapide, contre-attaque. Donc on se méfie de ça évidemment. Il y a un peu plus de taille que nous, évidemment aussi. Mais on a vu aussi quelques petits défauts, et comme nous, sans doute, on en a, mais on a vu quelques petits défauts. On travaille et justement trouver les failles chez eux. Il y en a quelques-unes, donc on va essayer de marquer par ces failles-là. Il y en a quelques-unes. Mety hisy ny fanampina ireo mpilalao eny ambony kianja. Samy te hilalao avokoa mantsy ireo mpilalao ho hiatrany ny mpanazatra io. Au niveau des gardiens, je pense que 2 gardiens suffiraient pour partir à l'extérieur. Mais logiquement, on a un groupe, Toum fait partie du groupe, et tout le monde partira. Voilà. On attend simplement demain de savoir si malheureusement, je vous donne un exemple, Loïc prend un carton jaune, ce ne sera pas bon pour nous puisqu'il sera automatiquement suspendu.
Alors là, par contre, je peux répondre parce qu'aujourd'hui, Nina est irréprochable. Il l'a été au Chan, il l'était au Maroc avec moi avant et il est au-dessus pour l'instant. Et d'ailleurs, je tiens à remercier aussi Melvin qui, comme Jérémy, comme Bolide, passe petit à petit de l'autre côté de la barrière tout en restant joueur et m'aide au niveau du staff. Et voilà, donc Melvin fait du bon travail de préparation aussi, mais c'est Nina qui devrait jouer. Amin'ny 4 ora hariva ny lalao mandroa sy fanandrina ny Madagasikara sy Centrafrika raha ampitso. Tamin'ny 7 ora sasany hariva teo kosa vao niatrika fanazarantena ireo mpilalao noho ny fisian'ny rotsakorana ny tolakandro teo teto Andrenivohitra. Hatramin'ny bezidoka kosa isika. Irozo avy ao amin'ny MPE indray no vaintsika ao amin'ny ity alina ity miarabandroto. Miarabanantsy dia miarabantsika rehetra ny tokantrano ihany koa. Efa tsy misy vina amintsika fa rehefa miresaka hoe MPE dia fikambanana izay manome fampiofanana mahakasika ny fiompiana tongeto Irozo ilaza mahakasika ny programany MPE manaraka. Izay indrindra Nancy mizara roa ny programany fampiofanana izay hoentiko antsika ao amin'ny androany. Ny voalohany dia no an'eto Antananarivo mbola mitohy hatrany izy io izay efa nanomboka tamin'ny 7 ambin'ny folo ny volana Martsa dia mbola misy sampam-piofanana anankitelo mbola tsy vitantsika ny amin'ny 4 amby roapolo ny volana Martsa ho avy izao ny mahakasika ny fampiofanana ho an'ny akoho mpanatody lava na ny poule pondeuse ho isika dia ny 9 amby roapolo ny volana Martsa kosa no anatanterantsika ny fiofanana ho an'ny poulet de chair na ny akoho fakananofo ary any amin'ny 4 ambin'ny folo sy 5 ambin'ny folo ny volana Aprily any sika no anao ny fampiofanana ho an'ny fiompiana trondro ireo telo ireo zany sisa aloha ny amin'ny ity vague ity no hoan'ny eto Antananarivo ampatsivina foana ihany isika ny tokantrano fa eny MPE Nansana no anatanterana ny fiofanana ho an'ny eto Antananarivo manomboka amin'ny 7 ora sasany izy io ary tsy tapitra ka tsy amin'ny 10 ora arivo amin'ny sarany 10 arivo sy 3 alina ariary monja. Ho an'ny any Toamasina kosa indray dia ny 7 amby roapolo ny volana Martsa izao no anaovana ny fampiofanana ny akoho gasy ny 13 ny volana Martsa kosa no fiofanana ho an'ny trondro ary ny 1 amby 3 ny volana Martsa no anaovana ny fiofanana poulet de chair. Ho antsika ny Toamasina dia ao amin'ny Sacré-Cœur Tanambao no anatanterana ny fiofanana ary 3 alina ariary monja no saram-piofanana amin'ireo anankiroa ireo moa dia misy hatrany ny attestation sy ny boky izay atolotra ho an'ireo mpiofana. Ho antsika eto Antananarivo kosa satria somary tekiteka foana ihany le fotoana anaovana ny fampiofanana dia efa tafiditra ao anatin'ny saram-piofanana ihany koa ny sakafo. Mety manahoana ny endrika ny fampiofanana Rozo inona ihany koa ny mety hoe zavatra inarana ao anatin'izay fotoana mandritra ny programme izay. Teny fanevan'ny MPE moa ny hoe ho fanatratrarana ny vinanao izany hoe tanjony MPE ny anampy an'ireo olona izay manana vina amin'ny hoe ivelona sy ho matianina ao anatin'ny fiompiana dia ao anatin'ny adiny 5 izay anatanterantsika ny fiofanana dia omena ireo teknika sy karazana astuce madinidinika moa zany amin'ny teny vahiny mba hampahomby tanteraka an'izay fiompiana atao izay dia ho ampianarina ao anatin'izay fiofanan'izay avokoa manomboka any amin'ny fananganana ny fiompiana mihitsy ny aloha dia eo ihany koa ny fanorenana ny trano sy ny fametrahana ireo fitaovana dia atoro amin'ny antsipiriany ihany koa mandritra ny fiofanana ny fanamboarana ny sakafo izay mamaly ny filan'ireo biby tsirairay izay nitanisaina teo zany araka izay akora misy eto Madagasikara dia eo ihany koa ny fanomezana teknika madinidinika amin'ny fisorohana ny aretina isan-karazany izay pazon'ny biby eto Madagasikara ary indrindra ny mahakasika ny fitantanana mba ahafahantsika manana ireo paikady ahatonga ho tena matianina sy hoe tsy ho faty antoka zany ao anatin'ny fiompiana. Eo amin'izay indrindra Irozo mety mampiavaka ny MPE satria ataoko hoe na tsy mandeha mamonjy fikambanana sy ivitoerana amin'ny resaka fampiofanana fiompiana tahaka izao ary fa ohatra ny mandeha mijery any amin'ny internet na ohatra izany fotsiny dia efa efa feno karazana ataoko hoe astuce araka ny teneninao inona no mety hoe mampiavaka an'izay hoe MPE izay ary hoe mahazava-dehibe ny mila hoe makany amin'ny ivitoerana tahaka ny MPE rehefa tena iopy.
voalohany indrindra aloha dia averimbeginay matetika fa efa 8 taona zay no nisiany MPE teto Madagasikara noho izany ka ohatra ka olombelona zany efa azokonjokiny ihany efa azo lazaina fa manana traikefa mafetateraka ireo teknika mahakasika ny fiompiana zany ny MPE dia izay traikefa nanany MPE zay no zaraina ho antsika izay manatrika ny fiofanana efa maro be amin'ireo mpiompy izay manatrika ny fiofanana MPE no hitanay fa efa tena misongadina ary efa lasa lavitra eo amin'izay seritry ny fiompiana izay ankoatran'izay dia ny teknisianina ao amin'ny MPE ihany koa dia tena matsianina no sady mampiatra ny fiompiana hafa mantsy ireo teknisianina izay nianatra ny ofana manokana momba ny agronomia teny amin'ny anjerimanontolona ohatran'izany fotsiny dia mampiofana izy rehefa avy eo saingy tsy mahita ny le pratique fa ny mpampiofana ny teknisianina ao amin'ny MPE zany dia sady mampiatra manao pratique fiompy mihitsy no manam-pahaizana manokana amin'ny fiompiana no manam-pahaizana manokana ihany koa amin'ny fampiofanana ny olon-dehibe na ilay antsointsika hoe andragogie dia ny traikefa amam-polo taona ny ananany MPE miampy amin'ny fifampizaraina traikefa sy fifanerasarana amin'ireo mpiompy isan-karazany izay efa tafavoaka teo amin'ny MPE ihany koa no ataoko hoe isany tena mampiavaka ny fiofanana ao amin'ny MPE ankoatran'izay dia misy ihany koa ny fametrahana ny fantaniana izany hoe rehefa mandritra ny fiofanana dia tsy monologue ny fiofanana fa misy ny question réponse ary ny valiteny omeny mpampiofana dia zana mba ho mahafapo hatrany hatreto aloha ny olona dia afapo avokoa eny ary efa mamaraparana ihany keo tsika irozo teny fanetanana ary tsika maranana n'izao fampalitana amin'izao aly zao etsika mpamaranana dia aza misalasala manantona ny MPE nanisany na miantso ny lary ataroby izay efa hitantsika misoratra eo ambany eo 5 hotononika any ny 038 22 476 60 sy ny 033 12 416 60 azafady indrindra dia averiko kely indray ny programme fiofanatsika ho antsika eto Antananarivo ny faha-efatra amby 20 ny volana martsa no anatanterantsika ny fiofanana ho an'ny akoho mpanatody lava na ny poule pondeuse ny faha-9 amby 20 ny volana martsa kosa no anatanterantsika ny fiofanana ho an'ny poulet de chair na ny akoho fakana nofo ary ny faha-efatra amby 10 hatramin'ny sy ny faha-5 amby 10 ny volana martsa no anatanterana ny fiofanana ho an'ny fiompiana trondro manomboka amin'ny fito ora sasany hatramin'ny 5 ariva ny fiofanana ary 5 arivo sy 3 alina ariary monja ny sakam-piofanana efa tafiditra ao anatin'izay ny sakafo atoandro ary omenantsika maimaim-poana ny boky sy ny attestation ho an'ny any Tomasina kosa indray dia ny faha-9 amby 20 ny volana marsa ho avy izao fiofanana ho an'ny akoho gasy ny trondro ny faha-13 ny volana mars ary ny faha-9 amby 13 ny volana marsa ny mahakasika ny poulet de chair na ny akoho fakana nofo manomboka amin'ny 9 ora ny fiofanana ary 3 alina ariary ny sakam-piofanana isany koa ny boky sy ny attestation izay atolotra ho antsika piofana ary ao amin'ny Sacré Cœur Tanambao 5 any Tomasina no anatanterana izany ankasitrahany rozo ny tondran'izay fampahafantarana mahakasika ny MPE izay mankasitraka ananzy misaotra antsika rehetra. Les inscriptions sont ouvertes à l'école Bird. Test d'entrée du 5 au 7 avril 2023. Choisissez pour votre enfant un enseignement de qualité. Dans un environnement bienveillant et épanouissant. On se plaît à Bird. Offrez-lui toutes les chances de succès. École Bird, homologuée de la maternelle au lycée. École Bird, ensemble vers la réussite.
dia mifarana etany ko ary tompo lasy tompo vavy ny fampahalalambavao tamin'izao alina izao ankasitrahako feny ianao nanaraka izany hatramin'ny farany aoriany fampahalalambavao dia misy ny fandarana l'invité du jour izay rano amin'ny gasikara fensoa anasananao hatrany tsy saraka aminay ny tenako dia mametraka ny veloma mandrapitafatra ho amin'ny rampitso ato anatin'ny fampahalalambavao hatrany. Real News Natulchi. Sanji Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans Real News. Si il a été les marques matin, ça c'est créa. Sad 4K, l'AEB, Sad Mouraïtani, au soir à New City, 3e étage, Mandrous Bay Center, à Pitani, Institut d'hygiène à laquelle, Arco en 7 Matezatol, en Pitataf. Napini. Matezatol, la Manui Chano, ou Amni Fonurena Namar, Chassi Matez, Amni Vidin, Tenanraj. Ari. Reko fa afaka baky anao rasefo dia inona ny tsakanesana amin'ny prime tekolo manara-penitra ny sady mampazoto mbola tsisy nianatra tato ka lasa jolam-boto mba investissez dans une valeur sûre choisissez prime à l'avenir.